ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika ry avako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny avako malala dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 4 nandiny 7 ka hatramin'ny 1:30 ihany. Asan'ny apôstôly toko 4 andiny 7 ka hatramin'ny 1:30. Fakitsika minaran Jesosy. Ary rehefa nalefa izy ireo lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambaza rehetra nolazainy loha ampisorona sy ny olona taminy. Fa rehefa nandray izany ireo dia niara-nanaratra ny feony io amin'Andriamanitra ka nanao hoe: Tompo, ianao no nanao ny lanitra sy ny tany ary ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanamasina no nampitenenanao an'i Davida razanay sady mpanomponao hoe: nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina anohany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary mpanapaka ny angona nohitra ny Jehovah sy ny Mesiany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Pontiu Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'i Israely hanohatra ny mpanomponao. Masina dia Jesosy izay nohosoranao mba anao izay notendren'ny tananao aman-tsainao raha teo atao. Ko ankehitriny, Tompo, jereo ny fandrahonana ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Mba nianjiranao ny tananao ahasitrana sy hanaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy, mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanamasina izy rehetra ka dia nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'i Petera sy Jaona no resahany lioka amin'ity asan'ny apôstôly ity ry havako. Ary Petera sy Jaona izay nosamborona noentina teo amin'ny Sinedriona ary namoahana didim-pitsarana fa tsy mahazo mitory intsony ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mitory intsony ny momba an'i Jesosy sy ny fitsaganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary dia rehefa nahazo izay fanapahan-kevitra ireo izy ireo lahy dia namonjy ireo namany, ireo mpianatra namany, ary dia nanao izany tatitra izany tamin'ireo namany. Ny hoe voarara isika tsy hitory ny amin'i Jesosy izay nandrisy ny fahafatesana, tsy akasitrahan'olona ny fihetsika ataontsika manoloana ny fitoriantsika an'i Jesosy dia asain'ny olona mangina isika. Dia tao anatiny izany didy amandalana izay mampangina any apôstôly sy ireo naman'ireo tsy hitory an'i Jesosy no nihaona azy zareo. Nihaona zany mpianatra manomboka amin'ny andiny izay hitantsika ao anatin'ny mofinaina voalahatra teo dia manao tatitra izy ireo lahy ary dia nivavaka izy. Nivavaka ny mpianatra, nitondra izany rahelony izany tamin'Andriamanitra. Ny vavaka izy ireo no ndeha ho alalintsika ry havako malala. Manakariva rehefa mivavaka isika dia manaraka ny ataontsika hoe lasitra izay ampianaran'i Jesosy ny amin'ny mivavaka nampianaran'ny Tompo. Fa eto dia misy lasitra manokana izay azontsika tarafina amin'ny vavaka nataon'ireo mpianatra niaraka tamin'ny Jaona sy Petera, vavaka tao anatin'ny fotoana kanterena. Dia ny voalohany dia nilanja ny soratra masina tao anatin'ilay vavaka. Namerina zany izy ireo tamin'ny vavaka dia niteny manao hoe Davida dia nampiteneniny tamin'ny fanahinao masina. Ary Davida no niteny manao hoe nitabataba ny jentilisa. Zany hoe lay vavaka izay nataon'izy ireo zany dia vavaka mifanaraka amin'ny soratra masina. Vavaka niainga tamin'ny soratra masina. Ary izay fifamatora ny vavaka sy ny soratra masina izay no aseho amin'ny Petera sy Jaona eto.
ny soratra masina no tonga vavaka. Le soratra masina zay tanysaina io zany hitantsika moa io ao amin'ny bokin'ny Salamy faharoa andiny voalohany sy faharoa. Nahoana no mitabataba ny jentilisa misaina ny hoany foana ny firenena, mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miangona hanohitra ny Jehova sy ny Mesiany. Zany hoe lay fanakanana azy ireo tsy hitory an'i Jesosy zany a dia nijereny rareo tao amin'ny soratra masina. Ary dia le soratra masina Salamy faharoa io no nanjary noentiny ho tonga vavaka. Ny soratra masina zany dia avako malala no miteraka ny vavaka. Ny sitrapon'Andriamanitra no miteraka ny vavaka. Tsy ny vavaka akory no manery ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny sitrapon'Andriamanitra no mahatonga ny vavaka. Jereo tsara zay ny dikany antsony hoe prière d'intercession, zay ny dikany hoe vavaka ao aoriana ny toriteny. Rehefa avy mihaino toriteny ny olona, rehefa avy mihaino ny soratra masina ny olona, rehefa avy mihaino ny tenin'Andriamanitra ny olona, ny fiangonana zany, dia mivavaka izy. Iny ilay atao hoe vavaka fangatahana. Ao anetiny vavaka fangatahana iny miainga amin'ilay toriteny, miainga tamin'ilay fanazavana ny fampianarana, miainga avy amin'ilay soratra masina, iny no atao vavaka. Ary dia izay no mitranga eto. Hoy ny Salamy faharoa manao hoe mitabataba ny jentilisa mikomy ny firenena sy ny mpanapaka hanakana sy anao herisetra mihitsy ara zay no andikana azy ara-pakiteny amin'ny Jehova na amin'ny Mesiany. Dia izay ny nanjary tonga vavaka amin'ny andininy manaraka rehetra eo. Hoy tsika hoe ny mpino a dia tsy tokony hampisaraka ny vavaka sy ny soratra masina. Raha ohatra ka misy fotoana zany andreto tsika hoe fotoam-bavaka dia alohan'ny fotoam-bavaka dia tokony misy famakina ny soratra masina. Azy famakina ny soratra masina zay no anjary vavaka. Mandrakariva mantsy indray heverin'ny olona manao hoe misarahan'ny olona ny vavaka, heveriny hoe mivavaka dia ilay famborahana ny mavesatra ao amin'ny tompo ekena, ny fangatahana zay mety ho manery ao amin'ny tompo ekena. Fa izao inona ny soratra masina ny orenany zany? Inona ny sitraponany? Ara-soratra masina ve le zavatra angatahanao? Dia eto zany rehetra mpianatra reto mahita hoe zao zavatra lalovana zao fanakanana anay tsy hitory an'i Jesosy zao dia efa nampilazaina ny Davida mpaminany tamin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Dia inona nataonay mitondry zany eo aminao zay Andriamanitra? Hotsika manao hoe rehefa manao fotoam-bavaka ianao zany manokana dia aza donona ny mamaky soratra masina. Ary soratra masina vakinao iny amin'ny alalan'iny koa no hanjariany iny ho fangatahana sy faniriana. Zay andiny soratra masina eo zany dia avy amin'ny alalan'iny no ho tonga fangatahana na iorenana ilay vavaka. Dia rehefa nazavatsara tamin'reto mpianatra eto zany fa ilay zavatra lalovany dia efa namina an'iny Davida ary efa voalaza ny soratra masina mihitsy ary. Dia laheta mavesatra lalovany ilay fanenjehana. Dia iny izy fanitodika tamin'Andriamanitra. Dikana voalohany soratra masina. Fa ny dikana faharoa dia zao tonga izy ireo niombona, tonga izy ireo miara-ny vavaka ny filaza teo. Zava-dehibe ilay fiarahana amin'ny vavaka, zava-dehibe ilay antsoina hoe fiombona amin'ny vavaka. Tsika mandrakariva miteny misy olona miteny hoe ny vavaky ny maro no mahery indrindra. Tsy maro le izy fa marina. Tsy hoe ny vavaky ny betsaka, tsy ny vavaky ny maro, fa ny vavaky ny marina. Ary inona natao hoe marina eo? Ny marina dia ny mpanompon'Andriamanitra. Ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra. Ao afovoany eo afovoany Andriamanitra, vavaky ny mpanompon'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ny mahery indrindra. Teo ary ilay fimbonam-bavaka dia eto anatin'izany no ny ombonan'izy ireo. Dia zavatra roa no nangatahany tao anatin'ilay vavaka. Dia izao hoy izy manao hoe omeo anay ny fahasahiana hitory ny teninao. Zay ny fangatahana voalohany.
manoloana ilay fanenjehana ilay zavatsarotra izay teneniny hoe Pilato eo efa tsy toetsony Pilato a teneniny io moa Herode efa tsy oetsony Herode sy ny namany a eny efa eo ihany moa zany mbola teo izy fa hoe tsy hitany maso akaiky kely eo fanatrika aminy eo fa izy manao hoe ilay toetsainy Herode ilay toetsainy Pilato ilay sampotra an Jesosy nanameloka an Jesosy io mbola eo ihany mbola mitohy izy ireo dia inona nataon'izy ireo omeo anay ny fahasahiana Andriamanitra izy tsy teny manao hoe ataovy re zay afoy andro an'ny Herode na ataovy zay afoy andro an'ny Pilato na esoro mihitsy reo olon-dratsy sy manelingelina ny fijogana vavolombelona reo tsy zay no nangatahany ilay vavaka tsy zay no nangatahany fa ny nangatahany erim-panahy ahafahany mijoro vavolombelona tsy ny ampiala lay ratsy nataontsika hoe lay zavatsarotra ny namaika azy fa ny anana ny erim-panahy entiny joro manoloana lay ratsy jero tsara lay vavaka zany tsy vavaka manao zay ataontsika hoe raha ohatra ka mety hoe Jesosy raha vavakatsika mpanotaka ehitriny tony manino moa Jesosy tsy sanatriny zany tsy misy ity moa Jesosy atao maty Herode dia atao maty mihitsy i Pilato dia milamina izy tia sanatria tsy zay mivavaka izy ireo tsy naniry zavatra ratsy ho an'ny Pilato na ho an'ny Herode na ho an'ireo tao amin'ny Sinédriona mihitsy fa izao nangataka herim-panahy izy hijoro re mandeha asa tamin'ny fotoanany Barea iny fotoanany Barea dia nanao baolina Barea taditsika tsara tamin'ny fotoanany Cannes taona Vitsilasa dia tafaresaka tamin'ny Piny dia hoy dia hoy le Piny manao hoe le olona zany hoy na paster azo atao ve mivavaka manao hoe mivavaka ao amin'ny Barea sakoana tsy atao mivavaka ao amin'ny Barea kanefa ozy izy dia tsy mety zany raha ohatra ka manao hoe tsy mety le vavaka zany raha manao hoe ataovy resy Egypta na ataovy resy le firenena anankiray tsy tadidiko izy iny tsy Egypta aloha ataovy resy ohatr'izao zany fa izy dia mety rehefa tsika kristianina dia io zany tsy zay ka tsy zay le vavaka tsy le vavaka tsy hoe ataovy resy le mpifanandrina amin'ny Barea tsy zay le vavaka fa ataovy mandresy Barea dia ina mahasamy hafa an'izany tsy mitovy zany ka tsy mitovy zany eo anatrehan'Andriamanitra raha miteny ianao manao hoe ataovy resy ilay mpifanandrina amin'ny Barea dia ny mahamaika anao zany ny aresy azy mahamaika anao dia ny aresy ilay mpifanandrina aminao ny animba ilay mpifanandrina aminao fa raha miteny ianao hoe ataovy mandresy Barea dia ilay fandresena zany ny zava-dehibe fa tsy ilay faharesen'ny anankiray fa ilay fandresenao tsy maninona mihitsy dia zay koa no mitranga eto John sy Petera eto mivavaka tsy manao hoe ataovy ravarava daholo le fahefan'ny Romanina sy ninona dia mba afaka mena malalaka zay tsy zay fo izy manao hoe omeo anay ny herim-panahy omeo anay ny fahasahiana hijoro zany hoe nangatahan'izy ireo zany dia herim-panahy herin-tsaina finiavana safidy matanjaka ahafahana mijoro miatrika ilay zavatsarotra io dia mitovy amin'ny vavaka Abakoka ihany Abakoka ny teny manao hoe fa manao ny tongotro ny an'ny diravavy izy zany hoe ao anatin'ny Abakoka fa roa miteny manao hoe na tsy mamontsy azy na viavy na tsy navonona nombeopahatra dia zambo le ravoravo amin'i Jehovah ihany fa dia manao ny tongotro ny an'ny diravavy izy zany hoe Abakoka tsy niteny hoe aza mpandalovina esolo eo anoloko ny zavatsarotra fa izy manao hoe ny tongotro amboarina tongotro amboarina Andriamanitra afaka andeha amin'ny lalatsarotra za tsy mangataka aminao hoe ataovy tsara foana ny lalako za tsy mangataka aminao aza asiana olana eo amiko za tsy mangataka aminao aza asiana zava-manahirana eo anoloko fa zao no angatahako aminao Andriamanitra omeo herin-tsaina omeo hery aho omeo fitanjaka afahako miatrika ilay zavatsarotra satria nahoana revako malala ny zavatsarotra dia mpitranga mandrakariva amin'ny fiainan'ny olombelona lalam-piainana zany lalàna ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona rehefa niditra ny fahotana dia misy foana ny zavatsarotra ka na Herode raha ho afaka na ho afaka ary Herode ho afaka Ponty Pilato dia izao mbola isy zavatsarotra ho avy any eo aoriana dia zay nahatonga ny Petera sy John manao hoe ny olana tsy any amin'ireo olona reo tsy any amin'ny Petera tsy any amin'ny Pilato sy Herode ny olana tsy any amin'ireo ny vahaolana fa ny vahaolana dia izao
itsika ny mahery, itsika ny matanjaka, itsika no mitoetra amin'ny finoana, itsika no mijoro. Zavako malala zavatra faharoa ampianarin'ity vavaka ity zany de zao fangatahana hery afaka miatrika ny zavatsarotra ny zava-dehibe. Tsy ny fanalana ny zavatsarotra akory fa ny zavatsarotra misy mandrakariva afaka ny eo de hipotra indray ny manaraka, afaka ny eo de hipotra indray ny manaraka. Zay ny nalan'ny fiainana eto amin'ity tany fandalovana ity. Fa izao ny angatahanao de izao ny anomezan'ny tompo anao hery afahanao miatrika amin'izay zavatsarotra rehetra na inona na inona. Zay nefa ny dikan'ny fanamasina. Ny dikan'ny fanamasina ao anatsika de zao toy ny manao hoe na inona zavatsarotra mandalo eo de zao efa natao andresy zahay. Zay ny nangatahana izy ireo. Afaka malala ho toe-tsainao ane zany rehefa mivavaka. Tsy toe-tsain'ny olona malaina ka maniraka an'Andriamanitra sanatria anaisotra ny zavatsarotra isaky ny mandeha. Zay moa zany fitiavan'Andriamanitra manao zany izy hitatsika ao amin'ny noho ny famindram-pony de manaisotra ny zavatsarotra izy. Fa eto vavaky ny olona matotra, vavaky ny olona voninandray andraikitra, vavaky ny olona tsy tia toloram-potsiny de manao hoe tompo omeo anay ny fitaovana hoentiny manala ny zavatsarotra, omeo anay ny herim-panahy ahafahana miatrika ny zavatsarotra. Fa izao zay tsy mangataka aminao, tsy maniraka anao anala zavatsarotra isaky ny mandeha Andriamanitra, fa omeo anay le fitaovana, omeo anay le finiavana, le finoana ahafahana miatrika ny zavatsarotra. Sanatria tsy hoe matahotra manelingelan'Andriamanitra fa te andray andraikitra amin'ny fiatrehina ilay zavatsarotra. Zay ny voalohany. Fa ny fankatahana faharoa nangatahana izy ireo sady farany de zao manao hoe omeo anay koa ny fahagagana, ny famantarana. Atadorona fa betsaka ny jentilisa indrindra teo amin'ny jiosy de zava-dehibe ny antsoina hoe famantarana. Ny jiosy de mpitady famantarana. Tahaka ny Mosesy zay nametrahany zanak'Israely famantarana hoe manaova famantarana fa Andriamanitra marina naniraka anao. Dia zay nahatonga an'ireto mpianatra ireto i Jaona sy Petera zany na hoe omeo famantarana zahay. Fa nasitranana ve io? Fa agagana ve io? Fa omeo famantarana zay mba hahatonga ny olona iny fa tena ny raha hainao zahay. Afaka malala. Zay ny fangatahana faharoa. Zany hoe famatotra amin'ny voalohany ihany. Ny anankiray herim-panahy afaka mijoro hitory ampahasahina ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao famantarana kosa hiatraika any amin'ireo mpiaino ka hatonga ilay mpiaino ino ilay zavatra izay nitoriny reto mpanompon'Andriamanitra reto. Fa hakakany io zany. Azava mahakaka io. Fa rehefa nivaly le vavaka de hoy ny filazany Lukas eo amin'ny asan'ny apôstôly zay volantsika teo manao hoe de izao nijoro vavolo feno ny fanamasina izy rehetra de nijoro tamin'ny fahasahina. Fahagagana mbola teorina. Tsy de zava-dehibe reo tamin'ny Luka fitantarana ilay fahagagana. Fa ny zava-dehibe tamin'ny Luka de ny hoe nijoro ny valy ilay vavaka ary sany joro tamin'ny fahasahina hitory ny tenin'Andriamanitra. Afaka malala eto mpamarana anary. Ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra. Zavatra telo zany manamarika azy. Vavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao vavaka mangataka herim-panahy hiatrika ny zavatsarotra, vavaky ny olona vonina hijoro ho vavolombelona, vavaky ny olona hijoro amin'ny fahasahina, zany ny vavaka mivaly. Ary ny fahatelo afaka malala de zao minova mivaly ny vavaka. Rehefa ao anatinao tsy lay vavaka tia tena, lay vavaka tahaka ny vavaky Aladin. Ny vavaky Aladin de Andriamanitra no irahany fa tsy izy ny manao ninina. Ny vavaky Aladin de tahaka ny vavaky ny mpanompo sampy rehetra. Foa ataovy misy an'izao raha indrindray raha indrindreny ataovy misy an'izao. De indray Andriamanitra heverin'ny olona tahaka izany koa. Andriamanitra no irahiny tahaka ny ataony lampy tahaka ny ataony Aladin manao hoe lampy Aladin omeo akanjo tsara tarehy de mipotra ny akanjo tsara tarehy. Lampy Aladin asio sakafo matsiro eto de tonga sakafo matsiro. Fa nga Andriamanitra zany, Andriamanitra ka mpiasa anao. Marina fa mpanompo manaiky Jesosy nanaiky tompony, nanaiky mpanompo, nanaiky anompo fa tsy tompony. Saingy zao eto izy roa lahy de manao zay Jesosy zay Andriamanitra te handray andraikitra. Efa nomeno ny fanahinao masina zahay. De izao ny finoanay ataovy matanjaka ary miherim-panahy zahay hafa miatrika ny zavatsarotra. Manao zava-marina zao afaka malala de mino fa meno vavaka Andriamanitra. De ny angatahanao amin'Andriamanitra
omeo anay Andriamanitra ny herim-panahy ahafahany miatrika ty zava-manahirany ty. Tsy ny mitaraina aminao no zava-dehibe aminay fa ny fangatahana hoe tompo omeo herin-tsaina zahay, omeo anay ny fitaovana rehetra ilaina, omeo anay ny zavatra rehetra hoentinay mijoro vavolombelona fa izao ity zay vonona hiatrika zay zavatra sainao lalovanay. De mahireza ry havako malala, mahireza mivavaka fa ny vavaka de mivaly. Vavaka sika tompo misaotra anao zahay fa mampianatra anay ny vavaka nataony reto mpanomponao voatanisay reto hiatrika ny zavatsarotra. Vavaka matoky fa ny fanahinao masina de herinao Andriamanitra miasa manavao ary mahatonga anay ny joro vavolombelona. Tsy ny zavatsarotra ny zava-dehibe eo amin'ny fiainanay fa ny herim-panahy omenao anay no mandresy ny zavatsarotra. Tompo, ndraindray ny masonay any amin'ny zavatsarotra mandrakariva ka adininay fa tsy zany akory ny tompony teny farany fa ny herinao Andriamanitra. De amin'ny zavatra sarotra lalovanay tompo de omeo herim-panahy zahay, anana fahasahiana hijoro, anana fahasahiana hiatrika. Ny fanahinao masina de fanahy mahery ary zay de efa nataonao andresy no ny amin'ny Jesosy zanakao de omeo anay ary ny fandresena. Ary aoko tazan'izay rehetra mijery anay tompo fa manana anao zahay. Aoko tazan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manome famantarana ianao de ny fandresenay sy ny fifaliana ty anatinay na inona setrainay. Sitrany marary Andriamanitra. Jereo amin'ny indra fonao Jesosy ireo manana olana. De mametraka ny fiainanay tsara avy ampirantananao zahay. Zao herinandro farana sahady zao. Vavaka ho an'ny reny rehetra. Hiatrika ny fetiny reny raha pitso. Fangio ny reny rehetra Jesosy. Ataovy sambatra manana anao Andriamanitra. Amen.